mbola hiatokatona indray amin'ny fiainanao. Sotra Jesosy. Ny fiangonana tsy maintsy mifo ahafantatra izay fanomezana ara-panahy napetraka tao anatintsika tamin'ny alalan'ny fanavotana izay azahoantsika ny tsara indrindra amin'ny diantsika eto tany. Inona raha reo takina ara-panekena hiasana ao amin'ny tontolon'ny mahagaga. Izay nataon'ny fanavotana ho antsika. Fa ahoana raha ny ampiarana izany amin'ny fiainantsika? Voalohany, aoka ho ateraka indray ianao ary mitoera nateraka indray. Aoka ho ateraka indray ary mitoera ateraka indray. Rehefa miala amin'ny fahateram-baovao ianao, miala ny tranoray ianao, dia mijaly taka ny jaliana ilay zaza zanak'adala. Tena resy ny fiainana, nijaly, nona, miandry fahafatesana. Ka ny fahagagan'ny ao trano ray tsy voakasika tsony. Ka aoka ianao ateraka indray ary mitoera toy izany. Taloha tena nitahin'Andriamanitra tokoa, eny fa saingy lozanao sy ny trano rainao dia lasa niatrika muzika ny tantaran'izao tontolo izao. Enga nisy tsisy dia vola mitapitaka anao, ka rehefa voavonjy indray mandeha anao tsy midika hoe voavonjy foana. Tsia aza diso hevitra. Hiasao ny famonjenao amin'ny tahotra sy ovitra. Mbola hitohy hatrany fetsika anoto, mbola hitombony ny fahasoavana sanatria amin'Andriamanitra. Ary famonjena nefa vokatry ny fahasoavana, ka rehefa tonga eo ny fahotana dia mandositra ny fahasoavana. Zaho sy ireo zaza izay nomeny Jehovah dia natao famantarana sy vahagagana. Joshua ilay mpisorona be, ireo izay mipetraka manodidina anao dia olona natao ampitola gaga. Zakaria 3:8. Rehefa elanao izay toeranao izay dia tsy mahagaga tsony ny anaranao fa mpanjenjena. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Mivavaka ao amin'ny fahasoavanao Tompo mba hiazona ny aiko ao amin'ny fanjakanao. Mangata fahasoavana ianao mba hitoetra voavonjy-trany. Mangata fahasoavana. Jesosy oterizo ny fahasoavana hitohy hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Faharoa, ozy tamin'i Mosesy, Exodus 4:17, hoentinao tite antia ny tananao izay anaovanao famantarana tehana atao inona. Izy tehanao izy izy ivoaka avy amin'ny solofiny Jesy. Isaia 11. Ary dia nisy tsimoka hoy izy avy ao amin'ilay izy. Ary dia fanafitony Jehovah hitoetra eo aminy dia nanomboka tany saina amin'izay ilay izy. Hitantsika Jesosy mitondra ilay fanafiton'Andriamanitra eo amin'ny Apokalipsy 5:6. Ka Jesosy mihitsy zany ilay tehany io amin'ny endrika sary, ary izy koa ilay teny velon'Andriamanitra. Hoy izay hoeto ry Mosesy ty tehany ty fa amin'ny alalan'iny nanaovanao famantarana. Ny teniko no mahatonga ny mpino anankiray hibaiko famantarana. Hoeto ty tehany ty eny tananao fa iny nanaovanao famantarana. Jesosy lay tehin'Andriamanitra. Jesosy lay tehina sy tenin'Andriamanitra. Ka hoeto eny tananao ny teniko fa amin'ny alalan'iny nanaovanao famantarana. Nandehandeha naraka aminy izy, nanamarina ny teniny tamin'ny famantarana nanaraka azy. Lay teny voamarina nahatonga azy nanao famantarana.
ka tsisy fahagagana tena izy marina eto ambony tany ka tsy manana fototra amin'ny tenin'Andriamanitra izay raisitsika sy inotsika. Rehefa raisitsika sy inotsika ny tenin'Andriamanitra izahantsika toetra amin'ny fiasana araka izany dia manteraka amin'izay ny famantarana sy fahagagana. Ny tenin'Andriamanitra ampiana finoana miaraka amin'ilay asa mifanaraka amin'izany no mamokatra fahagagana. Ka ninina fahagagana tsy misy tenin'Andriamanitra fototra ao ambadika dia mazina ianaran'izany. Mazina ianaran'izany. Mazina ianaran'izany fa tsy fahagagana. Ny zavatra amarin'Andriamanitra ho lasa fahagagana dia le teniny ihany raisitsika mena heritsika sy miasa ohatr'izay dia lasa fahagagantsika ny teniny. Ninina fahagagana tena izy marina dia manana fototra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ninina fahagagana tena izy marina dia manana fototra foana amin'ny tenin'Andriamanitra. Sasiny ramatoavatsika dia nisitraka 7 taona fanambadiana tsisy adiady mihitsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny tenin'Andriamanitra na ilalako fa tsy afaka hitan'izany mihitsy aho fanambadiako. Famantarana sy fahagagana dia vokatry ny tenin'Andriamanitra ny raisinao, ny nonao sy ny esanao. Ny olona tsy manana tenin'Andriamanitra dia tsy afaka hiasa amin'ny tontolo mahagaga. Ny olona maina tsisy tenin'Andriamanitra tsy afaka niasa mihitsy ao amin'ny tontolo mahagaga. Ka raha ohatra ary famantarana sy fahagagana, inona ny tsy maintsy ataoka mba ahafahako mampitranga izany? Aoka ositsika ateraka indray ary mitera toy izany. Azony mafy ny tenin'Andriamanitra arak'izay fahagagana irinao. Misy boky zany mahakasika ny bokin'ny bisop zany novakina dia nanana olana izy tao anatin'ny hôpitaly izy zany dia hoy izy hoe aleo ianao hoentina atao an'izao fikarakarana medikaly zao, dia hoy izy tsy mila an'izany fa le boky ny azo ny fahatakarany. Zay nahatonga ny hypertension zany tositra ambony tapatra dia nanoratra amin'ny vavolombelona izy. Mbola velonaina tsara ako zao izy dia mitetitety lagos porte arcour. Ka ninina fahagagana rehetra mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra dia maharitra fa tsy hoe verina marary indray. Tsy hoe akory mahapastera anao mahatonga anao famantarana sy fahagagana. Ireo zaza izay nomena ao izy fa tsy hoe ny apôstôly izy fa ireo saranaka rehetra menao ato famantarana sy fahagagana. Zahako afaka tamin'ny tuberculose 7 volana tao aorianany nateraka indray, tsisy olona nanao asa fanompoana tamiko. Tsy vavaka ny olona rehetrarehetra, vavaka nataon'ny pastera na izaniza mahatonga anao hibaiko fahagagana, fa raiso ny andraikitrao. Nohaniko tanteraka ny Matthieu, Marc, Luc, John. Tena tendakanina mihitsy tenin'Andriamanitra fanasitranany. Anjaranao zao meko anareo sisy zao hiraka lehibe zao mba hatonga anareo mpandray anjara koa lay natiora mahandriamanitra. Tsika mpiara mandray anjara zany mahandriamanitra zany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, mahatonga atsika hibaiko amin'ireo toe-javatsarotra fiainantsika. Misy olona miova tantara eto raha ianao zany ataovy mafy indrindra ny amenao ka miomana ianao amin'ny fahagaganao anio alina, miomana amin'ny fahagaganao anio alina. Osy Baiboly mahafapoa reo faniriny reo mananaina izy. Vokisan'Andriamanitra ane fanirinao anio ariva. Fahatelo, manokana tena amin'ny vavaka finoana mba ho afaka. Vavanao mba ho afaka, vavaka amin'ny finoana.
ny vavaka amin'ny finoana mamonjy ny marary ary Andriamanitra nangana azy amin'ny fahararinina. Jakoba hitako tao amin'ny tenin'Andriamanitra ninoky ilay izy ary dia nangataka ako ny fanafahana tamiko. Dia ny andrandra hitsanga ilay izy ka mivavaka dia manaraka aoriana ny fandraisanao ny tenin'Andriamanitra. Ampiasao ny finoanao eo amin'ny altaram-bavaka mangataka le fahazahoanao azy. Aoka ireo izay mangataka amin'ny finoana, aoka ireo zavatra izay olona mangataka izy atao amin'ny finoana, fa raha tsy izay aoka izy tsy anapo handray ninina. Jakoba 1:7-6-7 zay rehetra angatahanareo dia inoy fefa azonareo dia ho azonareo tokoa zany. Ny vavaka amin'ny finoana no manao fahagaganina fa tsy hoe vavaka tsotra. Ary ny nina koa angatahanareo amin'ny vavaka dia inoy dia ho azonareo zany. Inoy izy dia ho azonareo zany. Faefatra, ampiasao ny anaran' Jesosy Kristy mba hampandaitra tsara ny fibaikoanao. Tsy manana volamena sy volafotsy fa izay ananako nomeko anareo amin'ny anaran' Jesosy Kristy. Andriamanitra nyteny tamintsika hoe mandehana sitrany marary dia mitsangana hozy izy. Dia ny anaran' Jesosy nanangana le malemy tamin'ny tongony. Hozy tsika tamin'ny maraina misy hery anankiroa ao anatin'ny anarana io: ny herin'Andriamanitra dia Kristia ilay voahositra, ary fahefan'Andriamanitra nomeny anarana izy. Ianao tsy afaka ame fahefanany tenanao zany fa amboniny anarana rehetra amin'ny fanononana ny anaran' Jesosy dia mandoalika loalika rehetra ary mena le fanomezana sy ny antsony tsisy anenenana. Romanina 11:29. Rehefa fanomezana men'Andriamanitra rehetra sy ny antson'Andriamanitra dia tsy natao anenenana, ka rehefa tsotsika ny anaran' Jesosy mifototra amin'ny teniny, le fahefanao amin'ny Kristia tonga dia ao anatin'le anarana. Le fahefanao anatin'ny ray koa ny herin'ny Kristy koa maka-toerana dia tsy maintsy mitranga amin'ny fahagaganana. Asan'ny apôstôly 3:16. Hozy Petera, ary ny anarana ozy amin'ny finoanany anarana na tonga ny lehilahy io matanjaka. Eny ny finoana izay azo amin'ny alalany nazahoana zao fahasitranana tsara eo masonareo rehetra zao. Ny finoana ny anaran'i Jesosy dia zava-dehibe ahatonga antsika hibaiko ny fahagaganana. Ny anarana antsoina hoe ilay mahagaga, feno fahagaganana. Rehefa alefa mialoha io anarana io dia maka-toerana daholo ny fahagaganana. Nisy olona ohatrany hoe zany ao anatin'ny rano, tratra anaty rano rehefa nivadika letsika ny sambo dia niantso an'i Jesosy dia nisy nakazy tamina sambo hafa zany mpanafitra ain'olona. Jesosy ane mpibaiko ny anjely lanitra, izy ny kapiten'le sambo. Izy hoe aoka ny anjely Jehovah rehetra iankohaka aminy. Rehefa manonona ny anaran'i Jesosy ianao dia miankohaka aminy anjely, ka tsy anarana tsotra fotsiny io na hoe famaranam-bavaka. Tsia, tsy hoe fampitohizam-bavaka amin'ny teboka vavaka ray makamy manaraka. Tsy fanaovana fampitohizam-bavaka zany ny Jesosy, fa ny anarana le manome hery atsika lasa mpibaiko ny fahagaganana.
ka tsaharo le milalao foana ny anaran' Jesosy. Fa mahatonga antsika tafiditra ao amin'ny hera sy fahefana Jesosy. Jesosy naneraka amin'ny mpianatra hitory-teny ary meny fahefana izy sy hery amin'ny devoly rehetra. Ka nininy manohitra rehetra fidiranao amin'ny zavatra efa mivatsian'Andriamanitra raha fampiasainao io anaran' Jesosy io amin'ny finoana dia lasa mibaiko ianao amin'ireo zavatra eo. Anjaranao zao tsy afaka nomey izay tsanananao ianao. Fahefana sy hery ao anatin'io anaran'io manaova mainina. Ary io anaran'i Jesosy io dia manakoako tahaka ny lakilosy any an-danitra na eto tany na any ambanin'ny tany. Anjaranao zao Fahadimy, mitenena pasahina ihany koa miaraka amin'ny finoana. Tsika amina firenena anankiray izy dia nisy olona sahirana tao amin'ny croisade nisy ilay sehatra ny alina niny zany dia oza hoe miverena ianao rapitso. Natefina ozy izy ny rahona nefa tsy mety esy ranonorana mihitsy. Fa talohan'ny tory-teny fanambarana pasahina takiny zany ahafana mibaiko ihany koa tontolo magaga. Zay zavatra tsy vita amin'ny vavanao teneny na pasahina tsy afaka hamarin'Andriamanitra kariary. Fa tsy hoe resaka fitenena za tsy afaka fitahany, za tsy afaka fitehany. Atanatanao izay mivavanao dia ho fenoko rehefa ataonao zany dia alefako ny tanako izy izy amely ireo fahavalonao dia ho very hevitra izy. Salamo 81:14 dia nitoetra teo izy ny tena pasahina ny tenin'Andriamanitra. Asa 14:3 ary nomen'Andriamanitra famantarana sy fahagagana izy tamin'ny alalan'ny teny tanany. Tsy hoe finoana sasa fa fonao mihitsy ny mila sa. Ny fahasahinao dia tsy maintsy mivoaka avy amin'ny fonao sy ny ao anatinao mihitsy manontolo. Vavaka ataoko ara ny hoalina ho ampiasainao daholo ange ireo takina ara-panekendreo fomba fiainanao. Itoy hanokatra varavarana vaovaoanao ohatrany ireo. Raha mino zany ianao manaova maina mafy indrindra. Tafatanana mafy fiderana Andriamanitra. Amarana antsika azy ny hoalina ireo fijoroana vavolombelon'ny hafa dia mpanondro ny lovantsika ihany koa. Isaia 8:20 ozy ny Baiboly ho amin'ny lalàna sy ny amin'ny teny vavolombelona ihany raha tsy miteny araka izay nyteny zany izy dia olona tsy posahany fahazavany maraina. Ka ny fijoroana vavolombelona dia fahazavana ao antsika. Jereo no nitranga tamin'ny alalan'ny tanako. Tianao ve zany Andriamanitra takina antoniny ihany koa dia ataoko zaho sy tsy mizaha tavan'olona izy Andriamanitra. Eny ary fijoroana vavolombelona reny dia mpanondro nireo lovantsika. Mikasika ny sisin-daban'i Jesosy fotsiny ilay vehivavy nitsidra dia sitrana izy. Any amin'ny toko 4:12 nitady kasika daholo ny akanjon'i Jesosy ny olona ary zay rehetra nikasika azy rehetra dia natao tonga lafatra ny fanasitranany. Ny sasany koa vavolombelona ny hafa natonga azy sitrana
ka afaka mahazo fakakantsika amin'ny alalan'ny fitsika fanetsikatsika tena amin'ny vavolombelony hafa. Ny enany croisade-ny pension archbishop pension taosahako dia niasa Jesosy nanao fakakana ny alahady iny dia tena ohatrany tamin'ny andro pentecoste mihitsy tonga dia feno vahoaka be mihitsy fitobana vahoaka marobe noho ny fakakana ataon'Andriamanitra. Ny fahamarinany fijoroana vavolombelona ao dia maharitra mandrakizay mifatakarana dia ho velona mba mezanao mahatakatra fijoroana vavolombelon'ny olona dia mba tonga le sitranga ihany koa amin'ny fiainanao. Rehefa lina ianao dia ndana miditra amin'ilay izy dia averin'Andriamanitra amin'ny fiainanao koa reny. Zaraiko aminao ary ty vavolombelona mampanetry teny ity nisy mpikambana tamin'ny fiangonantsika dia nomena fahasoavana ho amin'ny fitarana vodro-bavaka. Dia hoy hoe eny ary andao mba voriana reny olona ireny dia mba jerena ny fomba nanaovany azy. Mpikambana tsotra amin'ity fiangonana ity ry zareo fa nitenenina izy fa nanao zavatra fomba fanaony izy dia lasa nanana fijoroana vavolombelona marobe. Sasany tombo avy 10 eny ny zara 5 vodro-bavaka, ny sasany zara 10. dia izany na raha ty fiangonana ity zao tsika zao navita le 12,000 vodro-bavaka ao anatin'ny herintaona dia raha n'Andriamanitra. Zany ny fahaiza-manao ny fijoroana vavolombelona, ka reo zay manamafy fijoroana vavolombelona dia tsy hanana an'izany mihitsy, tsy ahazo an'izany mihitsy. Zay fihinao tsara ihany no mahasarika voasarika aminao, fa zay zavatra ahilikilika ao dia tsy ho tratra ny tananao zany. Mpikambana maro tamin'ny fiangonana nieritreritra foana hoe ahoana ny ampitombonina, fa rehefa nampiarina zay rehetrarehetra nataon'le rahalahy reo dia nitombo ry zareo. 20,000 vodro-bavaka ao anatin'ny herintaona tamin'ny alalan'ny herina fijoroana vavolombelony hafa fotsiny. Anjaranao zao anjaranao zao, anjaranao zao. Ny tontolo mahagaga dia tsy manapetra. Avereny hoe amin'ny tenanao tsy manapetra ny tontolo mahagaga. Nisy olona mila manampy zavatra tsy fantany nefa fa amono azy izy. Tena lehanao moto moa ka ery zalahy mpamono olona dia nitifirina dia tsisy valiny. Dia efa avaisinareo dia za zanak bishop depo ay tsy mahagaga, tsy azo kasihana iny satria zavatra tao anatiny, tao anatiny nitifirina izy dia nefa tsy mety maty, nikapaina amin'ny antsy nefa tsy nety maty. Hitantsika teto amin'ity an'ity zany fijoroana vavolombelona ity, ka ny tontolo mahagaga tsisy fetra. Sasany na nikasika amin'ny masoko dia hoe ho jamba hony, ka ny fahagagana tsy manapetra. Nisy olona maty raha hitanao amin'ny écran le izy afaka averina dia rehetrarehetra tao anatin'ny tranopaty izy zany nandritra ny 24 heures. Eto Jesosy Kristy dia hoy izy le rahalahy hoe nietsika izy dia velona indray izy zany. Eto Jesosy Kristy izy io le izy efa vita, io le razana zany efa natao finosana maty, efa nasiana formole dia nefa izy velona tsangana indray rehefa eto Jesosy nandre le tenin'Andriamanitra. Ka ny fahagagana namoaka ny Lazarosy avy any amin'ny fasana efa trandro maty, tsy manapetra amin'Andriamanitra, tsisy fetraka raha afaka inino anao, zavatra rehetra dia atao ho an'izay mino. Nahita lehilahy ihany koa tsika efa tena skelety mihitsy tany Japon, io izy io very 20 kilao izy
le lehilahy kavia zany hitanao amin'ny écran, le lehilahy kavia tena fa very 18 kilo ka nininina le andriamanitry ny famerena amin'ny lohany anary amangy anao anio alina nioma miadana levony anao anio alina fahajambana maso miverina misokatra zany anio alina mahiratra amin'ny narany Jesosy. Ny fahagagana tsy manafetry anjaranao zao hoy zao hoe anjaranao zao anjaranao zao anjaranao zao zay voaraintsika ny alina dia natao daholo hibaiko ny tontolo ny fahagagana ahoana natonga antsika ho lasa bibaiko mahagaga dia ahoana koa ny baikoana fahagagana arak'izay sitrapontsika mihitsy tazomy tsara ireo meko anao reo dia atonga raim-baovao amin'ny fiainana kristiananao tsangany tananao havanana dia isaorandriamanitra ny amin'ny fahazavana azonao raha mba nandray ninona ianao tamin'ity fivorian'ity anio alina isaora izy ny amin'ny fahazavana saotra Jesosy ny amin'ny fahazavana teninao saotra Jesosy ny amin'ny fahazavana ampy zay ilay faneligelenana amin'ny andronao tsisy aretina sy rofo zany tsony tsisy faneligelena fampahoriana satanika tsony ianao fa efa tapitra daholo reny ka isaora andriamanitra isaora izy naizanaiza misy anao saora izy saotra raina an-danitra amin'ny nara tsara be Jesosy ty ahafantanana mafy n'andriamanitra saotra tompo tsarovy le ny andoatsika ozytsika hoe fibaikotsika dia manomboka amin'le hoe afateram-baovao fa tsy hoe mody raisidraisina fotsiny hoe voavonjy e na koa hoe voavonjy ny tany amin'ny ny dadako ane kristiana ny reniko kristiana za koa zany kristiana tsy atsotra zany raha tsy ateraka indray ny olona indray olona iray ozy fa tsy hoe fianakaviana dia tsy afaka hita amin'ny fanjakan'andriamanitra izy ka raha eto ianao tetenao Jesosy afonjeny fanahako avy alao ny mamela ny heliko ataovy mba lasa ankonanao naizanaiza misy anao amin'ity fivorian'ity maneran-tany tsangana amin'ny tongotra ao zafaty Jesosy raha hoy ianao hoe vonjeo fanahako tsangana amin'ny tongotra ao saotra Jesosy mamela ny heliko anio alina tsangana amin'ny tongotra ao raha ianao zany tainy tomponao tainy tomponao amen maneran-tany ary naizanaiza misy antsika raha nandrain'i Jesosy ianao raha te hibaiko koa anao tontolo fahagagana sy anao ny lanitra ianao amin'ny fiafarany tahanao raha te ho afaka koa fampahorian'ny fiainana eto tany Jesosy ny vahaolany alleluia ka raha ohatra anao an'izay ianao dia atao vaingana le izy misy olona ihany koa mila mamerina manolo tena ho an'i Kristy ndray andro tany ianao nateraka indray dia niverin-dalana fa raha te hiverina amindray ianao mitsangana koa mitongotra ao raha hoy zany hoe te hamerina an'olo tena an' Jesosy mitsangana mitongotra ao zafaty ho an'ireo rehetra mijoro ara araka n'ilay antso voalohana ilay antso faharoa makanesa ty aloha zafaty makeny amin'ny altara mivato amin'ny toeranao dia makanesa ery amin'ny altara hoety baibolinao poketra anao raha tsy afaka tafaverina amin'ny toeranao tsony ianao makanesa ery amin'ny altara zafaty
Sotra Jesosy. Fiangonana ty ahafantanana mafy an'Andriamanitra. Misy fifaliana be any an-danitra amin'ny fanahy ray izay mibebaka. Tongava ihany raha ho avy ianao a. Ndao tsika idera zany chorale mandrapatonga andreo ireo any aloha. Tongava ihany raha ho avy ianao a. Makenesa iry amin'ny altara. Ho anareo alohany rehetra ary dia avereny zao hoe Jesosy tonga ho amin'ny famelan-keloka. Tonga ho amin'ny famelan-keloka nataoko a. Mamindra fo amiko Jesosy. Avereny le vavaka. Atao volom-baovao a. Ameo fiainana vaovao a. Midira atao am-poky Jesosy. Ataovy ny asanao atao poka. Ataovy ampinoana zany vavaka zany ho anareo izay aloana. Fahafahany zao fivatantaranao. Fahafahany zao amin'ny fivatantaranao. Fahafahany zao amin'ny fivatantaranao. Fivatantaranao. Maneran-tany a. Angataza famindrapo ho anareo izay olo laritara. Amin'ny anara tsara-pity Jesosy fahavalitsika. Nareo ny loana zany atsangany tananareo havanana. Avereny tsy hivavaka tsotry ty fa mifonao lalina kosa. Avereny tsy indray mandeha indray hoe Jesosy Tompo Jesosy mamela fo amiko. Fahotako rehetra. Bebaka ny amin'izany rehetra zany a. Mino fa maty ho ahy ianao a. Ary ny andro fahatelo a nitsangana indray ianao mba hanafaka amin'ny hery fahotana mba hafahako manompa n'Andriamanitra velona. Anio alina ekeko ianao mba ho tompoko sy mpamonjy aho. Ary mino aho fa voavela ny eloko. Nateraka indray aho olo-baovao zanak'Andriamanitra ankehitriny. Misaotra Jesosy a fa mivonjenao ny fanahiko. Ary misaotra Jesosy averinao amin'ny lohany indray ao amin'ny ankonanao a. Ho anao rery ihany ny voninahitra rehetra. Amen. Asandrato ny tananao a. Aoko tahina ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Natao izany antso zany a anio alina. Rakofana amin'ny ran'i Jesosy nareo. Ary rakofa nareo tsotratra fanafiana satanika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Zany ane tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Arabaina ianao a. Fenoy ary le taratasy a mahakasika mombamomba anao a dia amena ny ofisialy avokoa reny rehetreny. Madagasikara. Misaotra Jesosy. Who has the final say? Jehovah
Tafatanana mafy fideran'Andriamanitra. Naniraka Andriamanitra tonga ny ora anafana zao tontolo zao amin'ny fampahoriany devoly rehetra amin'ny alalan'ny fitoriana teny finoana ary indro maniraka anao zany andraikitra zany. Anisan'ny iraka nahazo tombotsoa avy amina anatsatra ny asan'ny devoly manelingelina fiainan'ny olona ary anio alina ninona mariky ny faratsiana rehetra amin'ny fiainan'izy eto miala mandrakizay zany. Ary izy koa tamiko tamina fotoana ray indro efa nikasika ny lelanao tamin'ny vainafo a tsy hoe nisy olona naniraka ny tenana zany fa izy mihitsy ny teny tamiko manomboka izao izy arak'izay lazay ny vavanao dia izay mihitsy no hita amin'ny masonao. Enoia zay mandray mpaminany amin'ny anaran'ny mpaminany a dia azo avy valim-pitia na hoe zavatra hoentin'ny mpaminany. Noho izany anio alina nizanizy afaka ny ino an'io Andriamanitra topoka io sy raty naniraka ninona zavatra entinao teto nampiasa sainao mody ianao a miaraka fajoroana vavolombelona amin'inona. Inoy le Andriamanitra ao dia ho tafatoetra ianao ary mino koa ny mpaminany dia ho ambinina ianao. Ka ny alina reo very rehetra tamin'ny fiainanao lasa reo fahatratroka rehetra lasa tombom-barotra zany. Lazaiko zany a amin'ilay fahefanana Jesosy amin'ilay ositra Kristy a fa zay rehetra irinao marina mifototra amin'izay zavatra renao rehetra avy amin'Andriamanitra ka hoe tsy hay atao mody ianao lasa fijoroana vavolombelonao zany. Nisanisa tsona hoe mombo ka mandre zany feoko zany raha velona koa Jehova lay zao zay mbola topoka amin'ny Shiloh 2024 na itsotra ny zaza mahagaga anao. Nisanisa koa manana famisaviana-panambadiana mampahory taranaka mifandimby aorinanao ka miazona azy ty hanambady mananjanaka etseroa nefa tsy misy tokantrano vaniny tsisy olona te hanambady azy amin'ny nara-tsarobidy Jesosy zay mosavy avy amin'ny faratsiny zay dia potsika amin'ny fiainanao zany anio alina. Raha velona koa Jehova lay izao no izao sy lay topoka tonga ianao amin'ny Shiloh 2024
dia ampitoerin'Andriamanitra ny fanambadiana izany. Ny nizaniza tokantrano korotana rehetra didiako fiadanana mitony. Nizanizy mananjanaka lahy na vavy ny ala ny tokantrano didiako miverina tokantrano izy. Nisy olona nijory vavolombelona androany bevoka nandritry ny 4 taona. 4 taona bevoka dia nidin'Andriamanitra dia nikasika ilay vehivavy izy dia niteraka izy. Maty ilay vehivavy leranao le savy zany fa velona kosa le bevoka ka ninina amin'izany tsy hamelanao andeha koa miazona anao amin'ny lafi-piainanao ray na hafa reny no faty nohony aminao. Oza hoe reny no faty nohony aminao. Ireo tsy mamela zanaka ao andeha. Oza Andriamanitra hoe reny no faty nohony aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Maso-jamba manomboka mahiratra aketrao. Sofina marenina manomboka mandre zao. Naiza misy tsy metimety amin'ny fiainanao apetrao ny tananao, mety hoe lohanao, mety masonao, ninina antsona hoe tumeur na hoe aomamiadana ao amin'ny vatanao ny Andriamanitra. Ninina aretina mpamono rehetra mandrava ny taova ao anatin'ny vatanao ao. Jory vavolombelona ianao zao dia zao ihany ianao dia jory vavolombelona. Ninina tsy fahazahonaina marary. Ninina lela badabada rehetra aoko sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoko sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoko sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoko sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ady amin'ny vatanao io tapitra zany. Enao ty ninina fampahoriana amin'ny vatanao rehetra dia fanoherana avy amin'ny elo zany. Satana ne niady mba azo ny vatan'i Mosesy. Juda 1:9. Fa tamin'ny nohony amin'ny anarany ny anaran'i Jesosy dia nandoalika ny loalika rehetra. Ka ninina koa tadiady amin'ny fahasalamanao, fiainana salama tsara, mandoalika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Misy anao eo ninina tsy mety mandeha tsara taloha natokovanao teto mandeha tsara zany zao dia zao. Masonao tsy mahita tsara manombo mahita tsara zao. Ny fanaintainana rehetra ao amin'ny vatanao nadio tanteraka amin'ny vatanao zany zao. Ninina aretin'ny raha rehetra ambony loatra ny tahany siramamy tositra ambony na omamiadan'ny raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy didiko mitsahatra zany zao. Asandrato tananao roa dia isory Andriamanitra. Sandrato tananao roa dia isory Andriamanitra. Sandrato tananao roa dia isory Andriamanitra. Misy zavatra efa mivata ao amin'ny vatanao ao naiza misy anao efa misy zavatra mivata ao amin'ny vatanao isory izy alehibe azo izy. Efa misy vavolombelona ianao zao va amin'izay raha manafijorona vavolombelona ianao makanesa ireo ty
lasa tanteraka fatapahana lalandra le paralysis tapitra zany isorandriamanitra zay rehetra tsy vitanao teo aloha averenao atao amin'izay zao jesosy tsy mandangy fa tsy afaka anao in'iny izy raha tsy eo finoanao tsy afaka mokatra in'iny izy raha tsy eo finoanao isora izy amin'ny anarany jesosy zao ary efa vita ny ajoka zay le hira ho ataotsika zay zany fijoroana vavolombelona mamarina zay raha ohatra ka nisy manaova aloha aleloha mafy raha nikasehan jesosy anao dia mankanesa ry aloha zany a amin'ny vatanao a dia manaova aleloha mafy tapitra ny ady tapitra ny ajoka
Now keep your faith alive. Tehirizy velona foana ny finoanao a. Jesus couldn't reach them. He marveled at their own Jesosy izy izy tsy nahavita ininona titles. satria gaga izy noho na tsy finoan'ireo olona. Tsisy ininona zany afaka ataon'ny mpino anankiray a raha vao tsisy finoana. Ka tehirizy ny finoanao velona foana fa mbola mitsanga ny fahagagana na dia izao ary. Tizy velona foana ny finoanao fa mbola miasa zao ny fahagagana. They declared a man dead. Nisy olona nitenena hoe maty izy. Toy izy hoe malala tsy afaka nofaty ianao, ary malala tsy afaka nofaty ianao. Dia tapitapika teo a niditra ny herin'Andriamanitra dia lasa velona indray ilay olona. Dia niaran-joro vavolombelona teto amin'ity alitary ity izy mivady. Ka tazomy a velona foana ny finoanao fa mbola manao asa fahagagana Jesosy. Ninona olana rehetra nentinao teto raha mino anao fa Jesosy afaka vita zany, mino zay dia tongava aminao araka finoanao azy dia azonao koa enao koa azo ny fahagaganao. At this day for many years to come. Hotsaronao maharitra amin'ny taona maro zao andro any alina an'io zao. You will start distributing miracles by yourself. Mbola izara fijoroana vavolombelona ho an'ny hafa koa anao amin'ny alalan'ny tenanao ihany. In the name of Jesus. Ny anaran'i Jesosy. Jesus. Ny anaran'i Jesosy. We sing this song a few moments. Just sing another song. Avelona kely any zany le hira teo a. Just 3, 4 Za avy eo raisina vavolombelona telo na efatra sessions ahead of us tomorrow. Come on now. dia tehirizina ho an'ny fotoana ara-pitso le vavolombelona manaraka. Ny tsika eto atoerana zany afaka zaraina vavolombelona. There's a sound of victory. Somebody say hallelujah. Jesus, hallelujah. Let us sound. Halle, 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 halle. Hallelujah. Woo. Halle. It's the sound of victory. Hallelujah! Hallelujah! Let the sound of dominion. Halle, 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 halle. Hallelujah! We give you the glory, Jesus. It's the sound of victory. Hallelujah! Hallelujah! Let the sound. Shut down across the nations for the next 5 minutes, and we'll receive some of these testimonies before we close in the service. Next 5 minutes, please. Shut down in all Vincent. Mena 10 minitra zany a reo rehetra ampijery vatana amin'ny satelita izaro ny vavolombelona. Mazao toerana amin'ny fiangonana mena 10 minitra tsika dia avy eo mifandray amin'ny zareo vatana ihany. Imade has been having heart enlargement with various symptoms, including shortness of breath. But in the midst of the prophetic declaration, all of the symptoms disappeared, now set free to the glory of God. Hallelujah. Mary Ademuyiwa, for 6 years, the cone in the right leg, in her right knee, had shifted. But right as the prophetic word went forth, it was immediately realigned by the power of God. Mrs. Anjadike Joy, for 41 years, has been stammering. But right as the prophetic word went forth tonight, the stammering disappeared.
Now she can speak freely to the glory of God. Maduku Chinedom for 15 years has been suffering from pile. But right as the prophetic word went forth tonight, the pile disappeared, now set free to the glory of God. Akiromade Emmanuel for 2 years has been suffering from peptic ulcer. But right as the prophetic word went forth tonight, that ulcer disappeared, the pain is gone, now set free to the glory of God. Pastor Mba Ifeanyi for 39 years has been suffering from excruciating back pains. But right as the prophetic word went out tonight, that pain disappeared, now set free to the glory of God. Otubu Bolariwa for the past 10 years has been having this regurgitation of food, which has been plaguing him for all of this while. But as the prophetic word went forth, all of the symptoms of that disappeared. Now he's set free to the glory of God. Adam's victory for 20 years has Rupultona deafness. Marina Nyampania fa rehefa nandeha le tempo aminanina niverina nandre tsara ny sofiny voninahitra n'Andriamanitra ty hafa manana Jesosy. Shall we rise to our feet? Mbo atsika hitsangana. Thank you, Jesus. Sotra Jesosy, Thank you, Jesus. sotra Jesosy. The miracle power of God is still working. Ny hery ampahagaga an'Andriamanitra mbola miasa be dehibe nandeha hodam-pandriana Brand new individual. ifo izy rapitsa olom-baovao mihitsy. You are the one, let me hear your loudest amen. Raha ianao zany resan'izany tovy mafy indrindra ny amaninao. Let me hear one more time your loudest amen. Ataovy mafy indrindra ny amaninao ndre mandeha indray. The world was going for. And some Nalefa ny teny dia nisy olona ny tany Arabia this last zaza maty tamin'ny Shiloh teo dia lasa velona indray ilay zaza efa maty. anyone may Ka naiza naiza misy ny olona ray hear as niositra veto efa mamaly amin'ny fiainanao koa. someone was held down for 21 years without a baby. Nisy olona niandry efa raiky amin'ny roapolo taona tsy nahazo zasy, malitsika tonga tapany voalohany kambana roa lahy dia faharoa kambana enina indray mipoka valo zany ny zanany. Reo izy ireo ka nizaniza koa manantena ihany koa azo fagagana Andriamanitra izay naniraka efa nampitotry zany ho anao. And so shall it be. Ary zany koa tanteraka Lift up your two hands, everyone. asandraty tananao roa tsika rehetra dia isory Andriamanitra. Tovy azo antsika voasoratra amin'ny vavolombelonao a izay nijoro teo. Give God thanks, everyone. Isory Andriamanitra, Give him glory, everyone. meo azy ny voninahitra tsika rehetra. In Jesus' precious name. Amin'ny anara tsarabe Jesosy avavahantsika. We've been having an obvious revival here. May Nisy fifohazam-panahy mahery vaika tsika teto. Engany rehefa miala eto amin'ity Shiloh ianao ho velombelona koa fosaina vatana fanahy in the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy. He said to me, I've given Ozy tamiko, I've raised them. meko olona ianao atsangano izy hiaraka amiko. Cool them into his place. Fagagana Lead them to their destiny.
manafaka anjara voatendry is that all vavaka ataoko azy till date, I want zay rehetra voavorinao mandraka an'io a sy mbola ho araisinao rapitsiko your level supernatural. anovana mbara tonga anao a fomba mahagaga So I've determined to raise a new io zao efa vonina mihitsy a by your hand. anangana taranaka vaovao olo-masina aminao teninao juin 82 Name of Jesus. ka amin'ny anaran'i jesosy didiko In this new ny fidiranao anaty lisitra ao anatin'izay a taranaka vaovao olo-masina zay fear shall have no hiding place in your life anymore. ny enatra zany a tsy hanana toerana miafikafina ntsony amin'ny fiainanao tahotra In the morning session, please get back. ho an'izay rehetra tsy tonga zany a tamin'ny maraina The series of this morning were on there. Jesus was there present. alaivo daholo zany a ny firaketana tamin'ny maraina I taught on the fellowship covenant. tamin'ilay fivorena vo maraina iny zany a le vavaka maraina Nature taught hoy za tamiko tamin'ny zanako pasteur Paul nampianatra fanasitranana dia avy eo koa tamin'ny fotoanany fahavokarana tena finosana mba avesatra avy any an-danitra mihitsy toriteniny Jesus trained them and released them. jesosy tena nanofana azy ary nandefa azy a ka any amin'ny sehatra misy anao rehetra any koa anisy marika any ianao The world will be blessed by you being on the earth today. zao tontolo zao a dia vo ta noho ny amin'ny alalanao noho ny amin'ity andro ity Morning prophetically, hoy sady tamin'ny maraina tamin'ny iny ny mpampiasa lehibe indrindra from the church. da nomboka hivoaka avy amin'ny fiangonana And of Zion, it is said, these are ary avaozona izy ity lehilahy sy vavavy ty izy dia voana avy aminy ka ianao anisan'ny zanona ianao anisan'ny zanona noho ny amin'ny zavatra ataonao rehetra ny fijaliany ty taranaka ity a dia anomboka tsahatra God will grant you to play. noho ny amin'ilay hery izay men'andriamanitra anao Humanity, ninona faratsiana amin'ity zanak'olombelo ity in particular, shall be indrindra Nigeria dia hoe sorona we operate a do-it-yourself system here. tsika zao efa miasa amina rafitra hoe a mahavita teny ka raiso ny andraikitra ary raiso dia ny tanora Take it and take it out. ary raiso ary dia mafana noho izany alefaka anao Exploits amin'ny mahiraka ny fahavitan-java-dehibe in your various areas of endeavor. any amin'ny sehatra rehetra misy anao And in the name of Jesus Christ, ary amin'ny anaran'i jesosy kristy God short God's ny devoly tsy afaka nimba ntsona ny planin'andriamanitra ny fiainanao your confidence in God will keep ny fatrokitenanao ao amin'andriamanitra ampitoy anao hibaiko hatrany us in serve. Paul said, tsy hoe fatrokina tena ho an'ny tenanao a and we have no confidence in the flesh. tsy manana fatrokina mihitsy a amin'ny nofoko filipiana 33 ny fatrokina ny tena amin'ny nofo mantsy a dia egal fiavonavonana fa ny fatrokitena kosa amin'andriamanitra Equals trust. dia fatrokina fiantsoana zany fatrokitena amin'andriamanitra egal fatrokina fa fatrokitena ny tena nofo a dia egal fitiavatena zany na hoe avinavina And before exploits, confidence in God. alohan'ny sy ny fipoahana nefa dia tsy maintsy manao fatrokitena amin'andriamanitra ianao noho izany amin'ny anaran'i jesosy kristy God confidence. le fatrokinao an'andriamanitra takiny atonga ny anjara voatendrinao amin'ny redrika lehibe raiso zany zao Carnality ny faharanofa of that nanimba ny samsona tamin'ilay ositra lehibe teo aminy noho izany mivavaka that the flesh fa ny nofinao is your inheritance in Christ. tsy hanimba ntsony a na lasa zoridira mihitsy le olovanao amin'i kristy That sin will not be lay fahotana iny for your life. tsy hanimba ny tanjon'andriamanitra ny fiainanao na iny That the love of money will not ny fitiavam-bola into the pit. engane tsy hitondranao hidina any amin'ny lavaka The greatest days of the church of Christ are here. ny andro lehibe indrindra tamin'ny andron'i kristy dia izao misy antsika izao ny andro lehibe indrindra amin'ny vanim-potoana amin'ny fiangonan'i kristy Christ, they are here. dia izao misy antsika izao Be part of
engany ianao anisan'izao fitsangana ny tafika goavabe zao. You never end your journey in a shrine. Tsy afara ny dianao any amin'ny famisavinana ianao. You never end your journey in a shrine. Hoy zao hoe tsy amarana ny dianao eto tany any amin'ny mosavy ianao fisikidina. I'm satisfied with Jesus. Afapoany amin'ny Jesosy, I with him. afapoany aminy. Faith in him. Izy nitrokiko I'm satisfied. ary tsy mbola raraka finoko. Afapoany amin'ny Jesosy, I've not tried any other tsy mbola niezaka nitady loharano hafa 53 years. akoatran'i Jesosy nandritra ny 3 taona. Jesosy nitahiry ahy tamin'ny fahasoavana ary mbola mitohy hatrany amitohy. Noho izany manomboka zao Torment of looking here and there. ninina fampahoriana mitaditady Andriamanitra etseroa, mitady zavatra hafa. Faran'izany amin'ny fiainanao. He said, my son, you have 2 eyes. Hoy zay, ninao manana maso anankiroa, vitanao ve maso ray mijery ambony dia maso ray mijery ambany? Niezaka fa tsy navita hozy. Ka isak'izay mijery olombelona ianao, aza mba mieritreritra hoe ahita aho hozy Andriamanitra. Ka rehefa mijery ny tenanao koa ianao hoe havita zavatra dia vitany aminao. But when you fix your eyes on me, Fa rehefa Andriamanitra hozy izy ny fikirany masonao dia tsy menatra mandrakizay ianao. Noho izany reo andro enatra sy fafambaraka amin'ny fiainanao tapitra izany. God can send you people if he chooses to. Afaka aniraka olona Andriamanitra hanampy ianao, Depend on men. fa saingy tsy metehitra amin'olona nefa izy fa ny finoanao ny eteherana. Noho izany tenin'Andriamanitra rehetra nalefa aminao rehefa mifototra hatrany ianao amin'ny Andriamanitra io, hitanao fa ilatsaka tsiraray daholo vavolombelona makasika an'ireny. Lift up those 2 hands, everybody. Sandrato ny tananao roa dia isory Andriamanitra Light of wonders. ny amin'ity fahazavany fahagagany ity. Akalazao izy isory izy alehibe azo izy There's no one like our God. tsisy tahaka an'io Andriamanitsika io. Thank you, Jesus. Sotra Jesosy Amen. amen. Sotra Jesosy enaran Jesosy. Give the Lord the biggest hand of praise. Tafatanana mafy indrindra fideran'Andriamanitra. Shall we express our gratitude Ndao tsika ranao indray fankasitrahantsika an'Andriamanitra ny amin'ireo fahagagana rehetra nataony anio alina. Azoko antoka loatra fa ho amarin'Andriamanitra amin'ny fiainan'olona maro eto ny teniny. Isory izy isory izy. all manner of sickness and Nanasitrana izy ny karazana aretina sy rofita anio alina ao anatin'ilay vava afflictions, including partial badabada, blindness, ao anatin'ny maso tsy mahita tsara ny sofina marenina. Isory izy ndao tsika najasy. Isory izy the glory for ho azy rery ihany voninahitra mandrakizay. saints of God. Shout with me. Ary ny olo-masina Andriamanitra rehetra manao hoe sotra Jesosy. Tomorrow, Raha pitsoary day at Shiloh 2022. ny andro fa efatra Meanwhile, I don't want to forget izany ary this. fahatelo 82 people came out to share their testimonies. olona 2 zany nivoaka ny joro vavolombelona. Reo olona 2 reo zany kasihan'Andriamanitra araka ny lazay mpanompon'Andriamanitra. Rehefa hiposaka masoandro raha pitsy mbola maro lavitra ny joro vavolombelona. Ny anaran'i Jesosy. Vaovao tsara. Rehefa hoe vaovao tsara dia mitehaka mafy. Night, Raha pitso alina ary the wonder night, alina fahagagana. the third in the series, will be having Tapany fahatelo amin'ilay fampianarana dia alina fankalazana. we will be Noho izany having celebration and the blessing anantsika Shiloh babies, fankalazana Shiloh marriages, zareo zaza Shiloh sy fanambadiana Shiloh sy vavaka koa tsika amin'ny firenena rehetra maneran-tany God ka voiomana tsara ianao in His word again. fa vonina Andriamanitra namarina ny teniny. The day commences Amin'ny valo zany manomboka raha pitso ny ora
fotoana miomana tsara ary dia amangy antsika sanao Andriamanitra dia mandeha sandrato ny tanantsika raha vitanao dia hofafainy tananao roa tsy ohatrany tsy hoampy mihitsy amin'ny fisorantsika azy tsy be loatra mihitsy fisorantsika azy ka andeontsika hisotra azy ny anaran'i Jesosy feno voninahitra sorantsika amin'ny mahafianakaviana ara ndeontsika hizara fahasoavana maneran-tany endriko sevana sy famindram-po anaraka antsika andro rehetra ianantsika hitoetra ohatran'ny Jehovah andro lavintsika mandrakizay amen. Shiloh 2024 lalambe ara-panekena tsofrany eo akaikinao manana alina mahafinaritra ny olona